Betelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Ni Vaovao. Mitombo ireo mpizahatany manao voyage en groupe tonga eto amintsika hatramin'ny nisokafan'ny abakabaky Madagasikara araka ny tatitra azo teo anivon'ny ministeran'ny fizahantany. Ankoatra izay, nanambara ihany koa ny tompon'andraikitra fa tsy ny fampiofanana ihany no tohana avy amin'ny fitondram-panjakana ho an'ireo mpandraharaha izay sahirana vokatry ny Covid-19. Nanomboka ny atandroany ny lamina amin'ny fampiasana ny lalana eo Ambojatovo, ny tunnel Ambohida sy Andohananalakely araka ny efa nofaritany teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Tsy nisy ny fitohanana amin'ny maha alahady ny andro hoy ireo mpampiasa lalana, andrasana kosa ny ho amin'ny rampitso. Any ivelany, tonga tany Japon androany ny filoha Amerikanina Joe Biden rehefa nijanona 2 andro mahery tao Korea Atsimo. Anamafisana ny fanoloran-tenany Etats-Unis hiaro ireo mpiaradia ao Korea Atsimo manoloana ny Korea Avaratra. Nandritra izany ihany koa ny nanamafisany ny fiaraha-miasa amin'ny faritra Indo-Pasifika. Andray anjara amin'ny fianombe quad izay tanterahana ny alatsinainy ho avy izao ihany koa ny tenany. Ny andinindin'ireo avy hatrany ary. Aterigny ny mbola tsara top classe toko vavy amin'ity andra ny alahady fa 20 ny volana May taonga 2024 tonga sotsika mandrakavy atao agnatin'ny fotoagna ny fampalalamba avao eto amin'ny fety lavitra kolo asiako ampagnajagna araka izagny hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny fotoagna ny fampalalamba avao amin'ity takariva itya dia makasika ny setry ny fizahantany mitombo isa ireo mpizahantany manao ny voyage en groupe tonga eto amintsika hatramin'ny nisokafany abakabaky Madagasikara araka ny tatitra azo avy eo anivon'ny ministeran'ny fizahantany. Ankoatra izay nanambara ihany koa ny tompon'andraikitra fa tsy ny fampiofanana ihany no tohana avy amin'ny fanjakana ho an'ireo mpandraharaha izay sahirana vokatry ny Covid-19 fa ihany koa ny lafin-javatra maro samihafa. Mahavelombolo ny fahatongavan-dreo mpizahantany eto Madagasikara hatramin'ny nisokafany sidina iraisam-pirenena ho ny tompon'andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny fizahantany. Mitombo ihany koa ireo manao ny voyage en groupe. Ireo mpisehatra amin'ny fizahantany zany hoe retour opérateur zany a dia am'izao efa mifampizara fa efa misy mihitsy zany ireo mpizahantany tonga manao le voyage de groupe aty à Madagasikara. Raha tsy ilaza amin'ity volana May ity zany dia efa manomboka misy groupe tonga zany a lina hatrany amin'le izy a ny amin'ny haute saison koa zany dia hitantsika fa efa misy mpizahantany namandrika ny toerany ho avy aty. Raha iresaka fotsiny tsika tamin'ny volana Marsa tonga ny charter zany a ny Neos to Anosbe dia reny tsaka voyage organisé mo fitentsika anazy manao séjour teto amintsika efa nisy mahery ny telonjato izany hoe mbola matoky ny destination Madagasikara ny mpizahantany. Maro lafy ny tohana nomen'ny fanjakana nanampiana ireo mpandraharaha ahafahan'izy ireo miarina noho ny takaitrana avelan'ny Covid-19 raha ny fanazavana hatrany. Ny formation moa voalazantsika tamin'ny miatrika Covid dia nisy 150 modules 50 nisan'ireo fiofanana afaka hanarahana ireo mpisehatra mpizahantany nanatsara ny fahaizana. Tao koa ny mandrisika Covid izay fanomezana tohana ara-bola 75 millions ariary ho an'ireo mpisehatra izay nafeny ny fepetra. Teo ny fanalefahana ny fandoavan-ketra sy ny fanemorana an'izay. Teo ihany koa zany ny fampiofanan'ny ministera nireo mpisehatra nanomezana fampitaovana ary ny fanarahana ny zareo. Iranana mpandraharaha fampahafantarana Madagasikara anatin'ny marketing digital mba tsy mpandraharaha tsirairay avy ny anao ny dokam-barotra Madagasikara fa irahana miaraka ministera dia marobe tsy voatanisa daholo moa ny hetsika. Raha ny tomba anazy teo anivon'ny ministeran'ny fizahantany hatrany tsy fanalavitra tamin'ny taona 2024 ny isan'ireo mpizahantany ho tonga eto Madagasikara amin'ity taona ity, indrindra amin'ny fahafahan'ireo seranam-piaramanidina roa ny ao Toliara sy Taolaniaro mandray sidina mivantana avy any ivelany. Fanantenana izay tokony hahamailo ny rehetra hitandrina mba tsy hirongatra indray ny valanaretina Covid-19 ka ampikatso ny toe-karena. Miankina amin'ny fahasarotany raharam-pitsarana no sarany alain'ny mpisolo vava amin'ny olona arovany ary mety maimempona izany indraindray. Misy kosa ny raharaha tsy maintsy ilain'ny voapanga mpisolo vava
toy ny ady eloka amin'izay fotoana izay ny olafitra ny mpisolo vava no manendry ny olona hiaro azy fanadina entiny olona senatrany. Maro ny tsy mahalala ny fomba atao sy ny saran'ny fakana mpisolo vava amina raharam-pitsarana iray. Ny fiarovana izay mety ho an'ny mpitory na ihany koa an'ilay voapanga. Manoloana izay nanambara ny filohan'ny olafitry ny mpisolo vava fa miankina amin'ny raharaha ny karama alain'ny mpisolo vava iray. Fipetra tsy misy ny fipetra manokana fa avy hatrany ilay olona dia manantony mpisolo vava izay hitany dia miresaka hoe izao ilay raharaha izay eritreretiko konfiena aminao maître dia anjaran'ilay mpisolo vava no mametra ny karama izay ho alainy dia tsara foana ihany mifanaraka ny mpisolo vava sy izay olona makanazy eo amin'ny tahany izay karama izay ho alainy izay. Ny asa mpisolo vava moa zany dia asa tsy miankina na hoe profession libérale dia io zany tsy voafetra hoe ohatrinona ny karama ny mpisolo vava. Ny masotsivana no misy fa raha taremarika no antaninareo tsy misy ny taremarika fa masotsivana no misy dia ny hoe fahasarotany raharaha ny izay mety ho fahasarotana rehetra ohatrehan'ilay mpisolo vava rehefa manaraka n'ilay raharaha izy. Misy ihany koa ny fiantrana ataon'ireo mpisolo vava manoloana ny olona mangataka fiarovana raha ny fanazavana hatrany. Amin'izay fotoana miasa maimaimpona izy ireo. Izahay mpisolo vava dia mijery foana hoe ohatrohatry ny ahoana ny fari-piainan'ilay olona izay makanay. Rehefa olona tena hitanay hoe tena sahirana misy aminay ary nandalo tamin'izany daholo mpisolo vava rehetra manao an'ilay atao hoe pro bono. Dikan'ilay pro bono dia hoe ataonay maimaimpona ilay asa rehefa hitanay fa tena hoe olona fadiranovana no manatona anay makanay. Mazava ho azy tsy afaka ny anao an'izay foana izahay satria ny anay io asa fivelomana. Ankoatra izay amin'ny ady eloka misy ny commission d'office izay angatan'ny fitsarana amin'ny olafitry ny mpisolo vava mpiaro iray ahafana manaraka ny lalànany amin'ny hoe tsy maintsy misy mpiaro ny olona iray amina raharaha ady eloka. Ka raha tsy manana ilay voapanga no ny oety manana manendry mpisolo vava iray hiaro azy ny olafitra izay amin'ny ankapobeny ireo mpisolo vava mpianatra raha no voatendry manao ny commission d'office izay. Ny makasika ny zava-misy tetsy Analakely andohana Analakely indray no entiny nialarana hevisan ho antsika anatin'ity fanadidina manaraka ity. Raha ny fantatra nanomboka niatra androany ny lamina amin'ny fampiasana ny lalana eo Ambojatovo ny tunnel Mboida sy andohana Analakely araky ny efa nofaritany teo anivony commune Ambonivohitra, commune Renivohitra Antananarivo zany. Tsy nisy ny fitoanana androany tamin'ity alahady ity ireo mpampiasa lalana fa andrasany kosa ny yakony izany ho an'andro ny rapitso alatsinainy. Nanomboka androany ny fanovana ny fampiasana ny lalana eo Ambojatovo, Analakely sy Anosy araky ny efa nambarany teo anivony commune Antananarivo Renivohitra. Voalohany indrindra, foana ny fifanenany ny fiara eo andohana Analakely, misy rond-point napetraka teo anoloana ny tsangam-baton'ny Sida, manoloana ny super muzika Analakely. Raha avy any Ambojatovo ny fiara iray dia miodina eo amin'ny rond-point Vaovao vao mamonjy ny tunnel Ambandia. Ny fiara avy any Amboda Anosy kosa dia miakatra miazo ny rond-point ny 7 Martsa 7 eny Ambojatovo vao midina any Analakely. Nisy ihany koa ny fanovana ny lalana miazo an'Antaninarenina manoloana io fanovana io. Raha ho an'ny androany tsy nisy ny fitohanan'ny fiara teny amin'ny manodidina. Ho an'ireo mpamily rehefa andavanandro vao tena hita ny fanovana hoentiny izao lamina vaovao izao hoy izy ireo. Raha amin'ity andro alahady izy asa zany azoazo aloha rohatra izany hoe rapitso izay vao tena hita hoe ahoana ny satria rapitso mianatra mpianatra betsaka ny embouteillage dia zany tena ahitana anazy mahafaka an'ilay vahaolana an'ilay embouteillage marina ve sa hoe ohatr'izay zany izy aloha mitovitovy ihany aloha le izy zany fa tsy tena hoe midina be mitovitovy ihany le izy. Ohatra hoe izao aloha mampilama ny embouteillage dia tsy mampanino izao fa mety izao. Le izy vao nanomboka mihitsy androany dia mbola tsy fantatra aloha izay ho fandeha amin'ny fahatsialo aloha ve mandeha dia hita. Tsy mampanino eo aloha ka. Tsy mampanino efa akaikely anay kany anay le miditra etsy dia mivoake miodina kely atsy andohana Analakely etsy. Tena miraikitra ny embouteillage eo aloha matetika izay tripatapatava avao koa atsasakadiny. Fa izao aloha izao mbola tsy fantatra ty hoe ana satria androany alahady fa malalaka fa rehefa mandeha ny andavany andro raha fetsy dia tsy fantatra izay mbola fandehany eo aloha mbola tsy hay aloha. Io aloha zany androany moa zao lahady ny andro dia mbola tsy fantatra aloha fa hoe malalaka izy zao fa raha sura zao fa raha rapitso latsina ny vao may mety mitohana par rapport ny andavanandro. Izay ny fahazahoko an'ilay izy. Lalana lasa miova le lalana
faranetra hitanao zao raha vany Ambohijatovy ianao a dia tokony tsy nidiny ty fa tokony mba miakatra ato tanina reny ianao fa lasa bloquena le lalana dia lasa vao may mitohana le izy. Zay fahazahoako an'le izy. Fiara roa no mitsofoka ao amin'ny tunnel Ambohida raha avy aty Anarakely amin'izao fanovana izao. Fanovana fanotelo no entiny eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra izao afanatsarana ny fifamoivoizana izao amin'ny fametrahana lamina vaovao amin'ny lalana eo Ambohijatovy sy ny manodidina. Lafim-baovao afatanteraka ndray kosa mahakasika ny valinaretina Covid-19 eto Madagasikara tahaka izao ndray ny antotanisa voaray mahakasika ny Covid-19 teto amintsika tamin'ity herinandro ity tamin'ny fitiliana miisa 7.704 miisa 8.30 ny tranga vaovao voamarina fatratra ny Covid-19 eto Madagasikara ny 7 Mey ka hatramin'ny 20 volana Mey lasa teo ka eto anivon'ny faritra Analamanga avokoa ny 12 amin'ireo. Misy roa kosa ankilan'ireo marary mafy na ny forme grave ary tsy nisy ireo namon'ny Inde. Mitotaly 13 ambizato ankehitriny ireo manaraka fitsaboana manerana ny Madagasikara vokatr'izay valinaretina Covid-19 izay. Mandorona ny hoavy iombonana ho an'ny zavamananaina rehetra ino lo hevitra ankalazaina ny andro iraisam-pirenena ho an'ny karazana zavamananaina androany 20 ny volana Mey taona 2024. Zava-dehibe no ny ministra tompon'andraikitra ny fananana ny fiarahamonina mirindra amin'ny zavaboary ho an'ny olombelona. Ndeha rahantsika anatin'ity fanadidina manaraka ity ny havatra ampitaina ho an'ny sambatan'olona amin'izao andro manderan-tany ho an'ny andro iraisam-pirenena ho an'ny karazana zavamananaina izao. Manorina ho avy iombonana ho an'ny zavamananaina rehetra. Ankalazaintsika amin'ity taona ity io loha hevitra io mandritra ny andro iraisam-pirenena ho an'ny karazana zavamananaina. Izany dia mampatsiahy antsika ny mahazava-dehibe ny fiarahamonina mirindra amin'ny zavaboary ho an'ny olombelona. Maro tokoa ireo tombontsoa azontsika olombelona avy amin'ny karazana zavamananaina. Tonga ao an-tsaina voalohany amin'izany ny famatsiana akora ho an'ny tao-trano, ny angovo sy ny fitafiana. Ankoatra izany anefa dia tsy azo adinoina fa miantoka ihany koa ny kalitaon'ny tontolo iainana, ny fahasalaman'ny karazana zavamananaina, ny fatondrana ny toetrandro, ny fisorohana ny filotsahan'ny tany sy ny fikaohan'ny rika. Manam-pirofo ireo voatanisa ireo fa miankina betsaka amin'ny karazana zavamananaina ny fiainantsika olombelona. Ny karazana zavamananaina tsara tantana dia fanohitra ho an'ny fampandrosoana maharitra. Maro anefa ireo tsindry miantraika amin'ireo arena voajanahary. Ny tatrana voakany manam-pahaizana maneran-tany dia manambara fa ny fijotsoan'ny tany karazana zavamananaina sy ny fahasimban'ny tontolo iainana dia ahina anakana ny fanatokosana ny 700 ny tanjon'ny fampandrosoana maharitra. Indrindra eo amin'ny lafiny fahantrana, fahasalamana sy famokarana. Ny roa ampahatelo-ny mponina eto Madagasikara nefa dia miantehatra tanteraka amin'ny karazana zavamananaina. Tompoko lahy sy tompoko vavy, mila mandray andraikitra haingana isika. Ampitsaharana sy ampienana ny tsindry ary ampiroboroboana ny fampiasana maharitra ny harentsika. Tsy afaka hiampy kosa nefa izahay ny ahavita irery izany. Satria tokony hitondra vahaolana isika rehetra amin'ny fifamenoany asa ataontsika. Ndao ary, hiara isalay, hitondra ny anjara birikintsika amin'ny andraikitra manandrifo ny tsirairay avy. Ho an'ny karazana zavamananaina sy ho an'ny fandrosoana lovain-jafy. Izany no antoka ahafahantsika manorina ho avy iombonana ho an'ny zavamananaina rehetra, indrindra ho an'ny olombelona. Misaotra tompoko vavy, mankasitraka tompoko lahy. Mila samy mitandrina avokoa amin'ny fampiasana ny lalana ny rehetra ho fisorohana ny lozam-pifamoivoizana izay hitantsika fa nirongatra tatoato izay. Tamin'ity horonan-tsary manaraka ity no anaranao ny toromarika sy ny tsara ho fantatry ny rehetra mahakasika izay fampiasana lalana izay.
tokony andraikitra amin'ny filaminana eny an-dalambe daholo ny olona rehetra. Anisan'ny voakasiky ny lozam-pifamoivoizana eto an-drenivohitra ny mpitaingina bisikileta sy ny mpandeha tongotra. Ny ankamaroan'ireo loza ireo matetika dia mitranga noho ny tsy fitandremana. Ikoto ohatra dia efa zatra mitaingina bisikileta rehefa mandeha miasa. Rehefa hody izy indray hariva dia nanapa-kevitra ny ianao hitsin-dalana mba ho tonga angalana trano. Kinanjo ny foan'ny fiara izay tsy nahita azy. Noho ny tsy fanajana ny lalàna ny fifamoivoizana sy ny fitondrana bisikileta tsy misy jiro na dia katadiopra aza dia efa 3 herinandro izao no tsy nahatsiaro tena eny amin'ny hopitaly ikoto. Inory indray dia zazavavy tanora mpandihy manana no aviny. Mihaino mozika mafy sy milalao telefônina foana izy eny amin'ny arabe rehefa mandeha tongotra monjy ny toeram-pianarana. Variana tamin'izany izy dia tonga dia nipita ka afaka loza no miafarana. Na amin'ny bisikileta na atongotra, aoka isika hitandrina sy homailo ary anaja ny toerana natokana ho an'ny fivezivezena. Ry mpitondra bisikileta, amin'ny lalana voatokana ho anareo ihany mandeha raha eny amin'ny faritra misy izany toy ny eny amin'ny rokady arivo. Ataovy azo antoka fa misy jiro mandeha sy katadiopra amin'ny bisikletanao mba ahitan'ny hafanao. Ampahafantaro ny mpampiasa lalana hafa amin'ny alalan'ny fihetsika amin'ny tananao rehefa hivily na hisongona. Isika mpandeha tongotra kosa, arak'izay azo atao mandehana amin'ny sisin-dalana. Aoka ho eny amin'ny faritra voatokana ho amin'izany ihany no miampita. Jereo tsara ny avisy havanana alohan'ny hampitana. Fa ny ankizy sy ny mpianatra dia anisan'ireo hiaram-boiny. Ry ray aman-dreny, raisony andraikitrareo. Ampianaro ary averimbereno amin'ny zaza ireo fitondran-tena mila arahina rehefa eny amin'ny arabe. Aleo tsy avela mandeha irery izy ireny raha mbola azo atao, indrindra fa ny zaza madinika. Samy isika tokony andraikitra mba ananana lalana azo antoka kokoa. Izay ny tapany voalohany teto anivy ny fotoana ny fampalalamba vaovao isento vetivetsika ato anatin'ireto doka-varotra reto dia rehefa avy eo indray ary. Nouveau, découvrez l'univers du très haut débit avec la fibre Family Betelma. La fibre à prix léger, chez vous, à seulement 149 000 arrières par mois, jusqu'à 300 gigas de data inclus. Études, travail, divertissement en toute sérénité. Testez votre éligibilité en Telma Shop et abonnez-vous. C'est un travail très difficile d'attraper les bébés qui bougent et de changer leur couche en même temps. Avec la couche culotte molle fixe, changer les couches est maintenant très facile. Je la déchire et l'enlève là où je l'attrape. Je remonte la nouvelle en un instant. J'emballe la couche et la jette. Moi et mes bébés sont heureuses. C'est ainsi que se propage le mouvement de bonheur molle fixe. Allez les beaux mamans, essayez la couche culotte pour bébé molle fixe. Rejoignez notre mouvement de bonheur. Molle fixe, grandir heureux. Tapany faharoa eto amin'ny fotoana ny fampalalamba vaovao mbola saiko hatrananao naraka izany hatramin'ny farany. Ho any amin'ny faritra vetivetsika any amin'ny distrikany Mitsinjo, fomba iray ahafahana mirosoroka ny tsy fampitsakafo any amin'ity distrikany Mitsinjo ity, ny fametrahana ny barazy ho an'ireo tanimboly sy ny fanatsarana ny lalana ifamezivezen'ny ponina rano nambarany solovamboaka voafidy tany antoerana. Miaina olana govana ny ponina ao anatin'ny distrikany Mitsinjo iny amin'izao fotoana izao ao anatin'ny faritra Boeny. Tsy ampy anondrana ny tanimbary intsony ny ranom-bisy, vokatry ny tsy fisian'ny barazy ahafahana manondraka ireo tanimbary amin'ny hektara maromaro. Iaratsika malala ny situation nisy vao nandalo vetivety teo dia ny tsy fampian'ny resaka sakafo zany.
tao anatin'ny distrika Mitsinjo na ny fiakaran'ny Vidimbary. Ny distrika Mitsinjo dia isan'ny hoe distrika mpamokatra vary ary manana velaran'ny tany midadasika tokoa raha resaka tanimbary sy ireo voly an-tanety no resahana. Ka io zany aloha hiezaka mbola miandry amin'izao fotoana zao dia ny fangatahana, ny fitadiavana partenaire ny amin'ny sehatra fambolenam-bary, ny amin'ny resaka fanaovana an'ireo fotodrafitrasa ao anatin'ny distrika Mitsinjo. Voakasika an'izany ny any Ambaratabe izay tanimbary tena midadasika tokoa ary ny ray ampafolon'ny tanimbary fotsiny zany no voatrandraka. Ohatran'izay koa ny ao Atongomena Betsina izay ataontsika hoe tanimbary midadasika fa misy olana ara-tsosialy fifandonana amin'ny roapolona fokotany roa samihafa zany ka miteraka disadisa izay tokony ho kontrolena ary tokony zany hanaovana hiezaka ametrana izay fotodrafitrasa zay. Misy fantraikany goavana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana araka izany ny tsy fahavitany ity barazy ity raha ny fanazavana. Raha ny komininy Antseza moa zany no misy anazy io anatin'ny distrika Mitsinjo dia tena ilaina satria io no mamatsy any faritany Majanga io tanimbary ao Ambaratabe io. Tena ilaina ny fanavitany fotodrafitrasa satria misy fiantraikany goavana eo amin'ny sehatra tontolo iainana zany ny tsy fampiany vokabary satria rehefa nona le olona dia lasa mitrandraka anireo harena voajanahary hafa ary hiteraka olana goavana ara-tsosialy satria tsy ho voafehy le olona manoloana an'izay fitrandrahana nataontsika hoe ala sisisa zay kanefa ny rano ahafana manao an'izay barazy dia misy ary tena mahampy ahafana manondraka ny tanimbary zany ao anatin'ny io fokotany Ambaratabe io izay hitambaran'ireo commune anankitelo dia ny commune ny Antseza, commune ny Mitsinjo, commune ny Bekipay. Ireo toeran'ireo zany tena isan'ny hoe zava-dehibe ao anatin'ny distrika Mitsinjo ny fanaovana fotodrafitrasa an'io resaka ady amin'ny hanoanana na mba hatratrarantsika ny tanjona amin'ny fahavitantena ara-tsakafo. Manao ansova araka izany izy ireo ny tokony hijerevana vahaolana mahakasika ity barazy ahafahana manondraka tanimbary ao anatin'ny distrika ny Mitsinjo ity. Ligadona teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato androany tolakandro i Redikasim sy nosy razafansalama misy mystère fidin'ireo diaspora tao la Frantsa ny taona 20 lasa teo. Izazo ny tapany atsimon'ny nosiny anampy ireo ankisy sahirana noho ny vokadratsy nateraka ny rivodoza sy ny aintany izy ireo mandritra ny herinandro ijanony eto Madagascar ndera tsika ny fanampanazavana. Mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons été élus en 2000. Ny tsara ho fantatra dia ny taona 2024 izay no efa voafidy saingy noho ny Covid-19 tsy afaka niazo an'i Madagasikara anatanteraka avy hatrany ny tetikasanay. Ankehitriny tonga eto izahay fa tsy ny herinandro ihany fa tsy afaka mijanon'ela. Mandritra ny herinandro anao izay farahery izahay ho an'ireo ankizy any Atsimon'ny Nosy. Hitondra izay ilaina amin'ny fiainana andavanandro, fitaovana ho an'ny fanatanjahantena ary ankizy maro no isitraka izany. Ny tanjona dia anohy io tetikasa fanampiana io. Efa mandalo matetika eto Madagasikara izaho sy nosy ka inoko fa tsy ho sarotra izany. Izany hoe hotohizana ny tetikasa ataonay ho an'ny taona manaraka sy anara-maso ireo ankizy ary ampitomboina ny faritra iasana eto Madagasikara. Mbola maro ireo tokantrano tsy vita soratra ara-panambadiana amin'ny fomba ofisialy. Mialohan'ny irosona amin'ny mariazy eo anatrehan'ny fiangonana nefa tsy maintsy vita ny soratra ara-dalàna eo anivon'ny fanjakana ny mpivady. Izany indrindra no antony ny karakaran'ny fiangonana FJKM Andotapenaka fitiavana ny mariazy miara-mizotra teny amin'ny commune Bemasandro Itosy. Misy amin'ireo tokantrano izay efa nivady tao anatin'ny taona maro no mbola tsy vita soratra ara-panjakana. Manana didy amin'ny fitazaina manoloana ireo tokantrano mbola tsy manara-dalàna amin'ny fiangonana raha nara-ny fanazavana. Izany indrindra no antony ny karakaran'ny fiangonana FJKM Andotapenaka ny mariazy miara-mizotra teny amin'ny commune. Tena marina moa zany soram-panambadiana mariazy amin'ny fanjakana. Fa ny fitsipika amin'ny fiangonana ma tsy mitaizan'ny olona amin'ny fiangonana mba hanao ny fisoratam-panambadiana ara-panjakana manaja amin'ny maha-olona izay kanefa takiny ny fitsipika amin'ny fiangonana koa zany vao afaka atao mariazy any am-piangonana fanamasinana amin'ny fiangonana mantsy ny mariazy any am-piangonana ny keny hoe tokantrano fa raha mbola fisoratam-panambadiana mbola sokajainy fisoratam-panambadiana aty amin'ny commune mbola sokajiano tokantrano masy ihany zany ka fitezana mihitsy mba hanaja le maha-olona le izy indrindra moa ny olona nomen'Andriamanitra mahendrika Andriamanitra dia mba hitondra ny fanambadiana ara-dalàna na ara-panjakana zany na ara-piangonana.
ho andrety mpivady izay efa nitokantrano amin'ny taona maro mbola tsy nirosy tamin'ny soratra ara-panjakana izy ireo no nandray anjara tamin'ity mariazy miara-mizotra ity. Efa niaraka izay dia efa niteraka anankiray dia le amin'ilay zaza dia mba tsy ho zaza sary ny antony soratanay any dia izay ny antony niarahanay nanaiky hoe soratra foabe miaraka amin'ny fiangonana. Ka nisy an'ilay confirmate dia tanteraka ilay eritseritsay dia zara raha moa nisy amin'ny fiangonana nikarakara dia nataonay ilay izy. Miisa fito ireo tokantrano izay nandray anjara tamin'ity fisoratam-panamadina miara-mizotra ity. Tetikasa izay karakarain'ny fiangonana hitoriana amin'ny filazantsara sy hanampiana ireo tokantrano nanana fahasahiranana tamin'ny fikarakarana ireo antotan-taratasy. Tanterahina tamin'ny fomba ofisialy teny amin'ny commune Bemasandritosy ireo soram-panambadiana miara-mizotra ireo. Amaranantsika ny fotoanan'ny vaovao amin'ity takariva ity dia ny maresaka RS-pirenena tompolasy tompoko-vavy tonga any Japon androany ny filoha amerikanina Joe Biden rehefa nijanona roa andro mahery tao Korea Atsimo mba hanamafisana ny fanoloran-tena ny États-Unis hiaro ireo mpiaradia ao Korea Atsimo manoloana ny Korea Avaratra. Nandritra izany ihany koa no namafisana ny fiara-miasa amin'ny faritra Indo-Pasifika. Andray anjara amin'ny fihaonany be Quad izay ho tanterahana ny rapitso izany ity filoham-pirenena amerikanina Joe Biden ity. Ny gadona tao Japon androany any filoha amerikanina Joe Biden tsingana faharoa amin'ny dihy izay fanamafisana ny afitarian'ny États-Unis any Azia. Manoloana ny firoborobon'ny Chine sy ny fitaovam-piadiana nukleary tsy ampozina sy mitam-piadiana mampidi-doza any Korea Avaratra no isany nanaovany izao adiany izao. Hanamafy ny fanoloran-tena ny États-Unis hiaro ireo mpiaradia amin'ny ao Korea Atsimo manoloana ny Korea Avaratra. Nandalo tao Korea Atsimo i Joe Biden izay niona tamin'ny filoha vaovao nandritra ny fionana maromaro. Anisan'ny fanankalozan-kevitra ny momba ny fanazara-tena ara-miaramila anoherana ireo zavatra ataon'i Kim Jong-un. Aorian'izao fionana izao andray anjara amin'ny fionam-ben'ny Tchad izay ho tanterahina ny alatsinainy ho avy izao ihany koa ny tenany. Dia izay ankoa tompolasy tompoko-vavy no tokony mamakana ny fotoana ny fampalalava-vaovao tamin'ity fiarantsika izy ity. Ankasitrahana anareo nanaraka izay ny hatramin'ny farametrika ny veloma mandra-pitafa samy ota injagnahary atsika jiaby. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal.